Mbola tsara sika jiaby. Akory le finaritra ranandria, akory lahaly, assalamu alaikum. Salama tompo. Hiroso amy fakafaka politika avy hatrany isika. Misy inona loatra ao andapa ao. Fa toa miotakotaka sy mandefa pika maranitra eny amin'ny aino aman-jery samihafa eny ny samy mpitondra ao andapa ao. Manontany tena ny mpanara-baovao sy ny malagasy hoe fa misy inona? Sa efa diny sady ny vola tantely niarahana? No dia mifanasa vainga-kolaka eto sy eroa ireto mpifankaty. Raha ny hita hatrizay nitondran'ity fitondrana fanavaozan'ity tokoa mantsy dia ny fandokafana ny samy namana. Mpitondra ao andapa ao no ambety teny rehefa mba mahazo mikro eny am-pitokanana foto-drafitrasa na koa rehefa voaasa eny amin'ny aino aman-drery samihafa na tojo-mpanao gazety eny ireo mpitondra ireo. Dia milaza mihitsy fa ny minisitra izao na ny tompona andraikitra izao dia mahavita be ary miendrika ny toerany sy ny amin'ny asa ataony. Ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Kolonely Mikaela Randrianirina sy Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena moa dia toy ny rano sy vary mihitsy, satria izay misy ny filoha Mikaela dia ahitana ny mpanina sy teny na any ivelany io na eto an-toerana. Indrindra moa rehefa hitokana sy izaozao ny fitondrana fanavaozana ity dia tsy maintsy hita eo foana izy roalahy, ary matetika tena hita mihitsy ny fifandraisana akaiky amin'izy mirahalahy ireto amin'ny alalan'ny resaka kely anjorony sy ny bitsibitsika miampy rehefa tafaraka eny Akalamanjana na eny Antsehatra hitokanana zava-bita na rehefa mamory vahoaka ny fitondrana ity. Tadiditsika tsara ireny tany amin'ny festivalin'ny Tsapika tany Toliara iny, izay nandihizany izy mirahalahy Tsapika teny Antsehatra mihitsy, miaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka marobe sy ny minisitra tonga mafonja tokoa. Tsy adino koa ilay fety be tsy mifanalavitra amin'ny festivaly Somaroany Avaratra nataon'ny fitondrana fanavaozana ity tany Majanga. Fety be mihitsy moa no nataony tany, satria dia mpanakanto maro be no nanotrona sy nanafana ny sehatra tamin'izay. De iny nga mpanina sy teny fa netika fanapo nahita ireo vahoaka maro be nanotrona ka nilaza mpahibe maso fa raha i Mikaela foana no hitondra sy hitantana ny Madagasikara dia lasa Dubai kely aty Afrika sy Oseania Indiana i Madagasikara. Asa na teny no alalinina sy voahevitra na tsy voahevitra ireny teny reny, na no ilay fisolelahana mafy loatra no tena mibahana ka lasa miteniteny foana indraindray. Izao anefa toa hita fa malazo sahady ny ravina ny nanana teo amin'ny rototo. Tsy hita miaraka tetry teroa intsony ny Kolonely Mikaela sy nga mpanina sy teny. Fa nisy inona e? Ny olona akaiky azy rotota ireto mihitsy ankehitriny no milaza fa tsy mitovy tady ndokanga intsony izy roalahy, ka tsy takona fenina intsony fa dia baribary ankehitriny. De iny fa lasa tamitrady ny filoha Mikaela tsy nitondra ny gasy teny. Andro vitsivitsy taty aoriana dia nandeha ny fitakinany fandravana ny antenimieram-pirenena. Anisa mitaka izany ny Génération Z sy antoko maromaro na mpanohana io na mpanohitra. Raha nare izany ngasy teny dia nanomboka tsy milamina, eny azo atao hoe niorooro koa aza angamba, toy ireo solombavam-bahoaka mpanara-drian-drano sy mpiova loko araky ny volon'andro ao Tsimbazaza ireo. Noho izany dia nampiantso ny mpanao gazety sy nanao fanambarana
momba ny fahitan'ny toe-jaram-pirenena ankehitriny Ingain-Tany sy teny nolazainy ihany koa ny momba ny fikasana andrava ny ateny meram-pirenena. Vao mainka niteraka resabe teto anivon'ny firenena nefa iny resaka nataony iny. Nilaza koa aza mo ilay influenceuse Andreas tao amin'ny takelaka ofisialiny Facebook fa Andriamatopanina sy teny no fahavalo-pirenena voalohany indrindra ankehitriny. Enoy ange ny teny momba izay. Zao anao, lasa ennemi numéro 1 de Madagascar. Ennemi numéro 1 de Madagascar. Non dérapage ataonao. Ianareo samby atoliara raha tsy mahay mifanaraka am'izao. Mba manontany tena koa ndraindray hoe inona nataoko. Be de be ny tabatabanao tao amin'ny tambazotra tao. Mbola nasesika ihany mitondra mandrak'izay. Mitondra mandrak'izay. De hoy zay mantsy anao hoe tsy raha anao fa mety amin'olona zany fomba fiteny ohatran'izany. Fandombiasana ny toerana tompoko. Tsy tsara mamizahozaho. Ankoatr'izay, araka ny nambarako teny aloha, dia nampiantso ny mpanao gazety Andriamatoa sy teny araoane ny horonan-tsary mikasika izay. Raha le j'avais niantso dialogue politique, président fanaovozana no niantso dialogue politique. Tsy reo toetranao am'izay fantanina zay. Apetrany amin'ny président ny fanaovozana hoe enao niantso dialogue politique. De tokony apetrakinao aminy hoe inona io dialogue politique. Fa io tsy tiako bika tsy tiako tare zany. Za tena mahasamy tena aminao tsy atao amin'izany kosa ny firenena. Tsika hoana tena mbola veriko tsisy développement eto Madagasikara. Raha mbola voizina ihany fampisarana samy malagasy. Za tsy poro an'izany. Na ho ty ahy na tsy ho ty ahy, za tsy poro any fampisarana samy malagasy. Fa za kosa fantatsinareo rehetra fa nanoatra ny randely ary za no mitarika ny iny resaka fanalana ny randely fatao amin'ny ampirepirena. De za ndray hoe nomerina fa tenenina tao sao rehetra za namono an'izany zany tiamerina avy reo avao ny provy tonga de midémissionna tonga de midémissionna raha misy provy zany. Tena efa mitsihatra mirindrina ao andapa ao ankehitriny araky ny fahitana zao zava-drehetra miseho ankehitriny zao. Nametsa-pialana nipetraky maharay aman-dreny anao. Nipetraky maharay aman-dreny anao zany nametsa-pialana. Satria tsy io assemblée io ro tian'olo arava fa ny vatanao mihitsy tiano ziala. Marina fa ireo député reo misy komika agnatiny ao. Agnatiny zay tsy tiany ireo tanora. Fa ialohany mihitsy zany tiano ziala. Marina tao fa 119 distrika tsika a Madagasikara eto. Agnaty 119 distrika ao misy député 151. Agnatiny hapany fa 151 gn'olo député reo. Mba fiarovanao député 150 reo. 150 reo misy olo teny vahoaka amin'ny distrika tsirairay agny. Mametsa-pialana iaraka avao. Laha ohatsy ka tianao vatany Madagasikara. Raha ohatsy ka tena olobe vatany iha.
mametsa-pialana zany. Koa samy velonaina indray isika mianakavy ahitany toyana veloma vetivety tompo